Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony finoantsika sy mpanefa azy, miarabanao. Manao kopakopa-tanana ho anao amin'ny fofeny fitiavana manaraka izao fandarana izao. Fotoana isaintsainana. Zay no lohahevitrintsika androany. Misaintsaina. Ao amin'ny Salamo 1:2. Salamo 1:2. Fa ny lalan'i Jehovah no fisitrany. Eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Misaintsaina mahakasika an'Andriamanitra. Efa mba nanamarika ve ianao ny zavatra ny saintsainao farany indrindra? Alina. Ary ny zavatra teneninao sy nataonao voalohany indrindra androany maraina, efa mba nieritreretinao ve zany? Inona ny nieritreretiko tamin'ny alina? Inona ny eritreritra farany nataoko tamin'ny alina? Tsika manko mieritreritra foana ny saina zany dia mieritreritra. Ary inona ny eritreritra sy ny saina izay tao aminao androany maraina vao mifoha? Efa mba namisavisany zany ve ianao? Fa ireo zavatra ireo dia tokony ny nahakasika an'Andriamanitra sy ny famonjena antsika no farany ao an-tsaintsika amin'ny andro iray, amin'ny alina zany. Ary io no tokony hanombohantsika hoe ny andro anankiray. Mieritreritra mahakasika an'Andriamanitra. Be dia be tsika nohatra ny tsy dia faly rehefa miresaka zavatra mahakasika an'Andriamanitra, mandinika ny zavatra momba an'Andriamanitra. Heverintsika fa ohatrany hoe fotoana very ny fisaintsainana momba an'Andriamanitra. Tena diso lalana isika raha izany mieritreritsika. Ary zava-dehibe ity hoe misaintsaina mahakasika an'Andriamanitra. Misaintsaina, mandinika, manao an'ilay atao hoe méditation personnelle, mandinika momba an'Andriamanitra. Mitombo ny fahazotokomana rehefa misakafo isika, manery tanjaka ara-batana, mampiasa tena, mampitombo ny saina. Dia ohatr'izany ihany koa ny ara-panahy, ny fisaintsainana momba an'Andriamanitra sy ny fiainana mandraka. Rehefa mandany fotoana iarahana amin'Andriamanitra, andinihana ny soratra masina isika, dia mitombo ny hery ara-panahy ahafahantsika miatrika ilay fiainana mandrakizay. Ny kristianina izay manao antondresaka ny amin'ity hoe dia makany an-danitra ity dia izao, mahasoa azy zany ary mamelombelona indrindra ny tenany sy ny manodidina azy. Manana hery manova an'ireo izay mandre ny tenin'Andriamanitra izy. Zava-dehibe zany. Inona no tokony ho saintsainina isan'andro? Namana. Aza misaintsaina ny fahoriana, fijaliana, ny olana izay hatrena, fa saintsaina ilay tanjona sy tian'Andriamanitra hametrahana anao sy hametrahana. Dia ilay mandrakizay. Avereny foana ho any an-danitra isika. Ho avy Jesosy hamonjy, handray antsika. Izany ho saintsaino andro aman'alina. Vahoaka ody any an-danitra. Fa ho hitanao fa hiena ireo azo lazaina fa fahavarinana izay mitazona anao tsy handeha ho any an-danitra. Mihena ihany koa ireo ady lahy izay mety mitranga eo anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny fiangonana, satria tafaray lehilahy sy ny vehivavy samy ody any an-danitra. Tafaray, mitovy zotra, mitovy tanjona. Dia iny tanjona iny no himatymatesana atao izay hatrarana azy. Atsapa ny fitiavan'i Jesosy ireo vontony fanainy ka hianatra hitombo amin'ny tsara mandrakariva ary hianatra hamono ny izao eo amin'ny fiainana. Fotoana isaintsainana ho an'Andriamanitra. Misy mpanohatra amin'ny teny manao hoe mahasoa antsika ny mandany adiny ray isan'andro isaintsainana manokana momba an'Andriamanitra, an' Jesosy Kristy, indrindra fa Jesosy le teo amin'ny faraparan'ny fiainany, le izy ombona amin'ny azy fijaliana, manaova fanandramana. Fa tena zava-dehibe zany. Hitombo ny aim-panahy ao anatinao. Alaivo sara etsaina ireo segondra izay nolanian'i Jesosy alohan'ny hafatesany teo amin'ny azy fijaliana. Alaivo sara etsaina dia avereno ao an-tsainao ireo tantara. Misy amintsika mahay mitantara zavatra amin'ny atsipiriany mihitsy, fa io tantaran'i Jesosy io averimbereno, saintsainy momba an'Andriamanitra. Fa hitarika anao ho any amin'ny famboniana ara-panahy mahagaga ny fanan'Andriamanitra. Ary tsy hamelanao raha tsy efa hizotra ho any amin'ilay lalany fiainana mandrakizay ny fiainanao. Fisaintsainana momba an'Andriamanitra. Ny lalàn'i Jehovah no sitrany, eny lalàny no saintsainy andro aman'alina.
eny an-dalana eny dia tsy mieritreritra fa tsy momba an'Andriamanitra. Any am-pandriana, any an-tokantrano dia mieritreritra momba an'Andriamanitra. Momba an'Andriamanitra ny fiainany. Misy mpilalao anankiray izay rehefa nanontaniana mpilalao baolina kitra malaza dia ozy hoe ny fiainako dia baolina kitra, ny sakafoko dia baolina kitra, ny zavatra ho jereko dia baolina kitra, tsy misaina afa-tsy baolina kitra ary dia mpilalao malaza manerana amin'izao tontolo izao. Izany koa ny tokony ataontsika. Izao tontolo izao aza mieritreritra ny aminy, ny asany, ny ahazony rehare maika fa ny zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra dia ny fiainana mandrakizay. Ny sakafo dia fiainana mandrakizay. Ny zavatra jereko dia fiainana mandrakizay. Ny zavatra ataoko dia fiainana mandrakizay. Ahoana ny tsy fantoka any amin'ny fiainana mandrakizay ny saina mampanana, ny saintsaina mahakasika an'Andriamanitra. Tafaray amin'Andriamanitra ianao ho fiainanao izany hivavaka isika. Saotra Jesosy Tompo noho ny lesona sarobidy omenao anay, fisaintsainana ny any amin'ny fiainana mandrakizay. Atao fiainanay izany mba hahafahanay mifantoka zato isan-jato amin'ilay famonjena omaninao anay. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.